araky ny efa nambarako taminareo tompoko dia anao fotoan-dehibe izahay fiangonana Refy Androtrakely de ny fiangonana Saint-Arioko manokana ny alahady fahenina ny volana janoary taona 2024 ny manomboka amin'ny valora sy sasana ny toerana dia ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny fotoan-dehibe ny fotoana io de izao amin'io alahady io dia eo aloha lay fotoam-pivavahana lehibe zay iarahantsika manatanteraka manatotosy ho fisaorana sy ho fakasitrana an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomenantsika izao ary no zao isika nataon'Andriamanitra natratra ny taona 2024 izao. Fa anisan'ny tena lehibe de ity hitondra vavaka sy tsodrano ho an'ny olona rehetra zay tonga ao ny tenako amma lelan'Andriamanitra. Mino aho tena resy lahatra ho ary babo ny foko fa ny vavaka sy ny tsodrano ataoko amin'io alahady fahenina ny volana janoary taona 2024 manomboka amin'ny valora sasany io dia ho raisin'Andriamanitra ny tanana ka ho amarininy eo am'ireo olona zay tonga ao amin'ny fotoana io. Ny vavaka sy tsodrano ataoko no entin'Andriamanitra anova ny tantaram-piainan'ny olona tonga ao zay ratsy lasa tsara, ampitsimbatika ny fiainana ka ny alahelo sy ny ranomaso misy hatramin'izay nandrisy ny taona maro inoko fa aorina ny vavaka sy ny tsodrano zay ataoko amin'ny hoandrio dia hosoloan'Andriamanitra fifaliana sy fiodrina ary fiadanana izany. No zany tompoko dia manasa anareo rehetra ny tenako tena tongava averiko indray hoe ny alahady fahenina ny volana janoary taona 2024 manomboka amin'ny valora sasany ny toerana ao amin'ny Palais des Sports. Na aiza ny toerana misy anao, na iza anao ka mandre an'izao filazana ataoko izao dia tongava mihitsy tompoko. Enina dia lavitra biasa misy anao, tongava, tena tongava fa ahasoa sy atsara ny fiainanao, ahasoa sy atsara ny ankonanao amty taona ity zany vavaka sy tsodrano ataoko ho anareo izany. Io moa misy fomba fitenintsika malagasy zay hoe ny valala tompoko tsy ndromandry ambavahady. Marina fa izy tsodrano ataon'ny hafa henkeo any ambadika any fa raiso zava-dehibe aloha ty fotoan-dehibe anasainay anareo ity. Ila zao ny namana, ila zao ny fianakaviana, ila zao zay rehetra fantatrao na iza aza finina ho anao samirery ny fandrenesana an'izao antso sy filazana entiko ho anareo zao. Zay zany tompoko no fanetanana foy netiko anareo androany ka dia mirara anareo ao amin'ny hoandro io mba ho avy mba hifankahita isika ny dera ny aja ary ny voninatrany dia atolotra ho an'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Zay zany tompoko dia manao mandra-piona veloma tompoko.